noho izany ny antony zany hoe misy zavatra ifandraisany amin'ny zao tontolo zao dia ny fiainan'ny Madagasikara manokana sy ny zavatra mitrangy eto Madagasikara manokana dia didin'ny ray aman-dreny ara-drazana, ara-pirazanana, zany hoe ray aman-dreniny foko rehetra eto Madagasikara zany no mijery sy mitsinjo ny ain'ny firenena, ny ain'ny vahoaka ary ny ain'ny olombelona rehetra tsy hanavahana eto Madagasikara. Nanomboka hatramin'ny voanitsidiky ty taona tikatra. Ny tenako moa dia araky ny mahampitarika ny vovonan'ny foko 2020 eto Madagasikara, ny amin'ny fiarovana ny soatoavina sy ny kolontsaim-pirenena malagasy, indrindra ny amin'ny fampiraisana ny foko rehetra eto Madagasikara tsy hanavahana, ho samy tompony ty firenena ity ary samy ho tompona andraikitra amin'ity firenena ity sy ny foko rehetra misy eo aminy. Ny zavatra rehetra ivelan'ny foko eto Madagasikara dia ny tany, ka ity tany tikatra dia manana ny maizy azy ohatran'ny tany rehetra eran'izao tontolo zao. Fa ireto foko 2020 eto Madagasikara reto kosa dia manana ny maizy azy tsirairay avy, zany hoe foko zany manko rasy humaine zany, tsy afaka okisehina na oviana ny rasin'olombelona eto ambonin'ny tany. Dikan'izay zany tsy afaka ovana na amin'ny endriny takiny ahoana na amin'ny endriny takiny ahoana ny fisian'ny foko 2020 eto Madagasikara. Ny zava-dehibe sady mahavelombolo zany dia tarigetra n'Andrianampoinimerina Merina sy ny mpanjaka Andriamanalomben'ny tany Betsileo ary ny mpanjaka Sakalava ary ny mpanjaka Antemoro ny ampiray an'ity Madagasikara ty ara-drazana, ara-poko na tsy ho ara-pombaza. Ka izany tarigetra zany dia vitsy taty aorianany fanjanahantany ny olona nasany resaka an'izany teto Madagasikara, hoe nisy ane zany hoe fampiraisana ny Madagasikara zany. Eto nefa dia ny fanandrify tsara mihitsy amin'izao zavatra mitranga amin'ny firenena zao, ny firaisan-kinan'ny ray aman-dreny rehetra eto Madagasikara ao amin'ny foko eto Madagasikara hiatrika an'izao fiarovana ny ain'ny malagasy zao, hiatrika ny fiarovana ny soatoavina sy kolontsaim-pirenena malagasy. Noho izany dia rariny raha ohatra ka mampafantatra ny mpiray firenena hoe samy tompony ty firenena ty, tsy misy zanaky kala hafa fa ireo foko reo zany dia zanaky ny ray aman-dreny 2020 foko, ny vahoaka malagasy rehetra tsy hanavahana dia samy hojerevana ary nanaovana fomba isaky ny 120 ny volana nanomboka hatramin'ny volana marsa ary hatramin'izao ny fomba amin'ny fomban-drazana ny arovana ny firenena sy ny ain'ny malagasy, indrindrandrindra mikasika momba n'ity aretina ty, satria ny malagasy rehetra ao anatin'io foko 2020 io dia manana fomba 2020 samihafa, manana sata 2020 samihafa, na de tsy ho teneniko azy hoe manana langazy 2020 samihafa. Noho izany dia natambatra zany fomba zany ary mbola atao tsy mijanona, mifanindra-dalana am'izay ataony fanjakana eo amin'ny fijerevana fiarovana ny ain'ny vahoaka malagasy. Zao mantsy ny fomba no samihafa fa ity tany ty hitambarana, ny foko no samihafa fa ny Andriamanitra ivavahana ny malagasy hitambarana ary ny hasin'ny mpendrianany razan'ny malagasy hitambarana. Ka noho izany dia mbola manentana ihany reo ray aman-dreny rehetra manerana Madagasikara ara-drazana mba anao zay tokony azo atao hifanampiana amin'ny fitondram-panjakana, satria sanangy samy manany azy ny hasy fiandrianany tany sy ny foko 2020
sy ny fitondram-panjakana républicaine. Ny FDB nahafahana nampiray ny malagasy tsy vaky volo eto Madagasikara, na de teo ny fahefan'ny mpanjaka fahagola, teo ny fahefan'ny mpanjanatany taorinany, teo ny fahefan'ny ara-pinoana kristianina na silamo na hindo sy ny sisa. De teo koa rehefa niditra ny fanjakana républicaine dia teo ny setry ny fandraharana ny fitantanana ny fiainanam-bahoaka zany ara-politika. Fa izany rehetra zany tsy nahavita nampiray na nampitambatra ny foko 2020 teto Madagasikara, fa ny ezaka nataon'ireo ampanjaka Tangalamena sy na Andrina Sojabe ny lonaka ny mpitakazobanka teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 17 sy 20 no nampitambatra ny malagasy rehetra ao anatin'io. Dina moa nampitambatra de ny fahatsapan'ireo ray aman-dreny ara-drazana fa tsy feno ny fahaleovantena ny Madagasikara amin'ny antony maro. Dia ny singanina tamin'izany ny hoe Madagasikara tokony manana ny taona tombovaony, aloha tonga de tsorony ny tombovao iraisan'ny malagasy. Ka io tombovao iraisan'ny malagasy io zany no anisan'ny nampiray ny malagasy rehetra ara-drazana. Ka efa natomboka izy io tamin'ny 17 sy 20, 18 sy 20, 17 sy 20, ty 20 sy 20 ty zany dia ny province Mazanga no andray voafaritra sady voafidy anehoana ny tombovao iraisan'ny malagasy. Kanefa ny moa no nyty le fisin'ty aretiny ty dia ny fanapahan-kevitry ny tany antoerana tany Mazanga zany, ireo ray aman-dreny ara-drazana any antoerana, sy ny fanapahan-kevitry ny Brao Fibe dia ahemotra amin'ny taona raika 20 sy 20 amin'ny taona hoavy ny tena fankahalazana manetriketrika. Fa izany akory tsy manakana ny fanehoana ny any Mazanga zany ny mahandry zareo any Mazanga ity taona tikatra ny anaovana ny hetsika isapoko manerana Madagasikara ihany koa. Zay zavatra zay zany dia nisy fakakevitra nataon'ny ministeran'ny culture mikasika momba an'io fangatahany foko 2020 ny anaovana ny tombovao iraisan'ny malagasy io. Nefa ny moa dia mbola eo ampiandrasana ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny foko 2020, fa na izany azy dia misy fanehoana ny tombovao iraisan'ny malagasy tsy tapaka isa-taona amin'ny toerana misy ny foko 2020, satria tsy afaka mifanerasera loatra amin'ity aretiny tikatra. Zay zany no zavatra misy. Kanefa mbola tsy fanapahan-kevitra ofisialy no zany zavatra teneniko zany, fa efa fanapahan-kevitra kosa nefany tao anatin'ny fivirina sy ny dian'ny Brao Fibe sy ny filakevitry ny vovonina ny foko 2020 nandeha tany Mazanga tamin'ny ray volana lasa. Zavatra anankitelo no zava-dehibe tia natongavana amin'ny tombovao iraisan'ny malagasy. Voalohany indrindra aloha dia ny mba hisy rafitra anankiray ara-toetraina sy ara-pomba ary araka-soatoavina sy kolontsaina imbona ny malagasy rehetrarehetra. Fa hatramin'izay zany, hatramin'ny andron'ny mpanjaka ka hatramin'izao dia samy manana ny azy ny foko 2020. Ka io fizarazarana samy manana ny azy io de mety hitera-doza ho an'ny taranaka fara-mandimby any aorina io, satria mety hiteraka fizarazarana, fitsitokotokona ara-poko ary mora ho ararotiny ny firenena hafa. Zay fizarazarana zay ka mety hiteraka fahavoazana ho an'ny malagasy rehetra zany eo amin'ny soatoavina sy ny kolontsaina. Zany hoe
tsy maintsy isy rafitra ho apetraka eto Madagasikara, za rafitra iombona ny malagasy rehetra amin'ny fomban-drazana malagasy, amin'ny soatoavina malagasy, ary amin'ny kolotsay-pirenena malagasy. Izay no karakarainy ny filan-kevitry ny vovonany amin'ny foko 2020. Ka na manapa-kevitra ny fitondram-panjakana republikanina anome daty iombonana sy ho daty andro tsy fiasana, tahaka an'izay fanapahan-kevitra efa natao nomen'ny silamo, nomen'ny kristianina. Raha manapa-kevitra am'izany moa ny fanjakana republikanina dia arabasoa arabatsara. Fa na ohatra tsy manapa-kevitra anome an'izany fangatahan'ny foko 2020 ny mananany zavatra ampiray any malagasy ray manontolo zany ny fanjakana republikanina, inona moa no azo atao satria fahefa-panjakana anie zany e. Fa kosa zany fahefa-panjakana zany tsy afaka manakana ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko 2020 hiara-iasa sy ahafantatra fa samy tompony ty fireneny ty ny foko rehetra, ka samy tokony hijery ny taranaka ty fireneny ty, fa tsy hitsitokotoko na hiparitaka eo amin'ny fitezana ny zanaka malagasy isapoko, ary eo amin'ny fitonjovana sy fiarovana ny soatoavina sy ny kolotsay-pirenena malagasy. Izany hoe anao ohatra anankiray fotsiny hatramin'izay zany raha ny tenako amin'ny tompon'andraikitra ny tranobe ny maire miaro ny soatoavina sy ny kolotsay-pirenena malagasy, raha toe-tsaina tany aloha tany dia tokony merina rery ny karakaraiko, zanaky ny merina rery no biaziko ara-pombandrazana. Fa rehefa nisy ny fitambaran'ny foko 2020 dia ny toe-tsaina tonga dia iainako am'izao fotoana zao dia ny zanaky ny foko 2020 zanako avokoa, ary ny zanaky ny foko 2020 tezaiko tahaka ny fitezako ny zanako, arovako tahaka ny fiarovako ny zanako, ary ny soatoavina ao anatin'ny foko 2020 tsy ny ahy ihany fa neny foko 2020 ho arovako sady ho kolokoloiny mba tsy ho foana mandrakizay zany soatoavina sy kolotsay-pirenena zany. Zay anie ny tena tia natongavany. Fa misy olona manafangaro an'izy io hoe mamofopofona politika ny zavatra natao farany tany Toamasina, satria misy olona mpisehatra politika tazana tonga teny zany. Ireny ane mpanjaka izy any amin'ny foko misy azy, fa izy mpanao politika, mpitakazo mangy izy, lonaka izy, sojabe izy any amin'ny foko misy anazy, ka misy olo tena amin'ny foko misy anazy izy tonga eo amin'ny firaisan'ny malagasy ray manontolo. Fa reny koa tsy midika hoe anao politika izy mandeha ao. Zay zany aloha dia zavatra tsara ihany koa mba halalany ny mpanao politika hoe ara-drazana no iarahana sy ny arony soatoavina sy ny kolotsay-pirenena, fa tsy afaka mifandroroy amin'ny sehatra politika mihitsy zany ny ara-drazana.